Miarahaba antsika rehetra izay manaraka an'ity fandarana zarahay mahasoa ity. Fandarana voakarin'ny hetsika asa ho an'i Madagasikara. Fandarana izay nomanina sy atolotr'i Dr Jean-Luc Raveloaramisy. Fandarana faha 4 izany ny anio alatsinainy iresanintsika ireo dingana arahana raha hianatra any Kanada. Ka dingana roa ihany no resanintsika amin'ireo dingana maromaro satria tsy ampy izany ny fotoana hanaovantsika azy eo amin'ny atsasakadiny eo. Mialohan'izay dia tiako ny manao fanamariana kely. Voalohany, betsaka ny mailaka izay nalefa taty amiko fa mbola tsy voavaly hatramin'izao, izay ialana tsiny be dia be noho ny habezaky ny adidy aman'andraikitra sy ny raharaha izay tsy maintsy sahanina. Eo ihany koa moa araka ny filazako matetika ny raharaham-pianakaviana, ny raharaha-tokantrano, ny asa fivelomana. Fa dia ho valiana eo ihany ireny araka ny fotoana izay misy ampelantanà antsika. Ny faharoa, mifandray amin'izay ihany koa dia mbola tsy voapetraka ao amin'ny ilay groupintsika zarahay mahasoa ny rakitsoratra momba ny fandarana vitsivitsy, ny fandarana 580, 480, 780. Fa ilay fotoana anaovana azy mihitsy, ilay manoratra azy tena tantara tsy manan-tsahatra ho ilay fiteny izay. Fa ny feo aloha izany no raketina voalohany, avy eo izany vao atao ilay soratra. Ka hitantsika eo hiakatra eo ihany ilay izy. Fa ny fandarana 580 izany, izay fandarana androany, dia hoezahana ny hipetrahany avy hatrany ao amin'ny Facebook amin'ny fotoana izay hainoanareo an'ity fandarana ity. Ary ny fahatelo farany moa izany dia mbola miresaka hatrany isika izany ny fatsim-pianarana makany Kanada. Ny resantsika tamin'ny zoma dia ny dingana arahana raha hianatra any Quebec. Betsaka ny manoratra aty amiko izany amin'ny resaka hoe te hianatra any Kanada, firenena miteny frantsay. Dia satria ny Kanada izany sady misy miteny frantsay sy miteny anglisy, dia natao izany izay iarahana natambatra jerena manokana izany miteny frantsay, dia nalefantsika ny Quebec aloha. Fa ny androany indray izany dia Kanada iray manontolo no resantsika, ka misy ifandraisana izany amin'ny teny frantsay, izany hoe ny anjerimanontolo mampiasa teny frantsay sy ny anjerimanontolo mampiasa ny teny anglisy. Dia ny ity moa izany tena farany, ialana tsiny amin'ilay fanamariana. Misy moa izany ny teny ity hoe ny amin'ilay feontsika dokotera ohatra ny tena reraka be na tsy mazava na koa indraindray migobina be ilay izy, dia tiako ihany manamarika fa isika izany tsy manana trano fandraisam-peo, fa dia efitrano ato an-trano na any am-piasana no anaovana azy. Dia indraindray mibananaka be ilay efitrano dia tsy tsara ilay feo. Avy eo koa moa izany tsy afenina fa efa tara vao atao ny firaketam-peo antsika, fakana feo ohatra izao ity androany dia efa misasak'alina vao manao azy, dia indraindray efa reraka ny feo dia izay mety mahatonga an'ilay feo mikobona na ohatran'ny hoe farina. Fa dia tena ialana tsiny amintsika ilay izy, fa mandritra ny tontolo andro tsisy fomba hanaovana azy satria ny asa fivelomana no atao lohalaharana, dia izay vao manaraka izany ny asa toy itony, ny fifanampiana toy itony. Fa dia ho ezahana eo moa izany manao izay mety arak'izay tratra. Izay ary miala fa dia mbola avy hatrany isika amin'ny fandarana novolavolaina an'io iresantsika izany ny dingana arahana raha hianatra any Kanada. Mazava ho azy ny dingana voalohany dia famantarana ny lalam-piofanana tiana arahana. Inona izany lalam-piofanana tiana arahana? Ny any Kanada moa izany dia manaraka an'ilay izay ataontsika hoe LMD, misy izany ny lisansa antsoina hoe bachelor izy any amin'ny teny anglisy, amin'ilay anjerimanontolo mampiasa ny teny anglisy, dia misy indray ny master na maîtrise, dia misy ny PhD. Ny any Kanada izany dia ny faritany no mametra ny lalàna momba ny faharetan'ny fianarana. Ka misy izany lisansa mety 3 taona ny sasany, mety 7 taona ny sasany. Tsy voatery izany hitovy izy rehetrarehetra. Zava-dehibe izany aloha dia ny famantaranao izany ny lalam-piofanana izay tianao hianarana. Dia rehefa hitanao ilay lalam-piofanana izay tianao hianarana iny izany dia eo amin'izay izany isika miditra amin'ny dingana manaraka hoe aiza ilay anjerimanontolo izany ianarantsika.
Ao amin'ilay tarim-boky zany Zarahy Mahasoa dia misy roy napetraka ao hitanareo manazava an'ireo le rafi-pampianarana misy any Kanada, manazava ny atao hoe lisansa, iny ny atao hoe maîtrise, iny ny atao hoe doctorat. Ny fomba fandraisana fanapahan-kevitra zany aloha mazava ho azy amin'ilay hoe fitadiavana lalam-piofanana efa niresahana tamin'ny fandarana taloha ihany izy ity, fa ho averintsika zany androany. Voalohany aloha dia tsara ny mahalala ny zavatra mahaliana na ny mampahasoa anao, indrindra ny manao azy. Inona zany zavatra tena mampahasoa anao ny manao azy? Inona zavatra mahaliana anao ny manao azy? Rehefa hitanao izay dia apetrao ny fanontaniana, misy asa amin'izany ve? Misy ve ny asa amin'izany sehatra izany? Na koa misy mpampiasa mandray ve amin'izany? Sa ianao mikasa hamorona ny asa tianao atao? Sa izaho ihany no mamorona ny asa tiako atao? Dia ny fanontaniana fahatelo, inona ny fianarana ahitana fahombiazana? Na koa inona ny fianarana hitondranao amin'ny fahombiazana? Dia izay ilay fanontaniana fahatelo izay somary sarotsarotra satria ny fahombiazana zany dia ianao ihany no mamaritra azy fa tsy ny hafa. Fomba fijery iray izay. Ny fomba fijery anankiray koa mantsy dia ny hafa no mamaritra nahomby izy iny. Fa ilay fahombiazana tiako tenenina eto zany dia inona zany no hitanao hoe mety aminao, mahavelona anao, mampety amin'ny fiainanao. Dia ireo telo ireo mitambatra zany no ahafahanao mamaritra amin'izay ny lalam-piofanana izay tiana arahana. Tadidio fa ny lalam-piofanana dia io zany no ianarana ary andaniana ny rondoha, ka raha zavatra tsy tiana na tsy mahaliana dia tsy ahitana fahombiazana mihitsy na koa handreraka ny hianatra azy. Ireo zany no zavatra tsara ho fantatra. Amin'ny teny dingana voalohany ity ihany koa zany dia tsara ihany ny mahalala ny karazana lalam-piofanana rehetra izay misy. Dia misy roy napetraka ao zany ahafahana manampy anao amin'ny fitadiavana izay lalam-piofanana misy izay. Ao zany ireo lalam-piofanana momba ny kanto. Dia izavo moa zany olona manaotra ahoana no tokony hanao an'izany lalam-piofanana momba ny kanto izany. Ao ny lalam-piofanana momba ny teknôlôjia. Dia olona ohatran'ny manao ahoana ny manao an'izay? Ao ny momba ny lalàna, momba ny fitsaboana, momba ny fanabeazana. Fa ireo rehetrarehetra ireo nefa dia misy ny atao hoe manokana mampiavaka azy na hoe zanaka lalam-piofanana. Raisintsika ohatra, liana amin'ny fanabeazana ianao, fanabeazana izay midadasika be. Fa ilay fanabeazana resahantsika io ve fanabeazana amin'ny mpianatra no tianao atao? Dia raha mpianatra ianao zany dia taona fahafiry, taona voalohany, faharoa, fahatelo, ilay ambaratonga ambany ve voalohany, sa ambaratonga faharoa ve, sa ny ambaratonga fahatelo, sa ny anjery manontolo? Izay zany ilay mila fantarintsika, fa ny fahafantarantsika an'izay dia tena manampy be antsika amin'ny famaritana an'ilay antsointsika hoe fahombiazana amin'ny ho avy. Fa ny olona zany izay tsy tena mahalala tsara ny zavatra tiany atao amin'ny ho avy dia ho sahirana izy rehefa mianatra. Satria hanenjika lalam-piofanana fotsiny nefa rehefa avy eo zany mahatsapa hoe tena ohatran'ny henjana ilay raharaha. Ka henjana ilay izy raha ohatra ka zavatra tsy mahaliana ny tena zany no atao any amin'ilay fianarana. Izay zany dingana voalohany, famantarana lalam-piofanana. Dingana faharoa, tadiavo indray ilay anjerimanontolo tianao ianarana. Izany hoe tadiavina zany ilay anjerimanontolo misy any Kanada. Dia misy roy maromaro zany omeko anareo efa mipetraka ao amin'ilay miditra mihitsy nareo aloha zany ao amin'ilay tarim-boky Zarahay Mahasoa. Dia rehefa tafiditra ao nareo dia ao amin'ny dingana faharoa misy lisitra ny misy roy ahitanareo ny karazana lalam-piofanana misy any Kanada. Io ireo dia misy maro dia maro ilay izy, misy hatrany amin'ny valonjato any ny anjerimanontolo izay misy any Kanada, izay ahafahanao mifidy ireo izay tianao ianarana. Dia nomeko koa zany ny lisitra, ny toerana ahitanao ny lisitra ny anjerimanontolo misy any Kanada. Dia mijery tsirairay ianao zany, mifidy ianao na ny teny frantsay na ny teny anglisy, dia mifidy tsirairay ianao dia miditra ao zany ianao. Miditra amin'ilay roy dia jerenao ao zany ny anjerimanontolo anankiray, ohatra Université de Québec ohatra. Dia jerenao zany amin'ilay Université-n'i Québec io, Université-n'i Montréal azafady, Montréal ohatra. Dia jerenao zany amin'ny Université de Montréal hoe inona avy ny lalam-piofanana misy ato, ao ve ilay lalam-piofanana tiako atao, tiako arahana.
Misy zany roa manokana izay nametrahana misy ny anjerimanontolo, ny lisitry ny anjerimanontolo misy any Kanada, dia misy lisitra maromaro ao zany izay mampiasa firenena mampiasa ny teny frantsay zany. Dia misy ihany koa moa zany ny firenena tsy firenena moa zany azafady fa ny anjerimanontolo mampiasa ny teny frantsay any Kanada, dia misy koa zany ny anjerimanontolo mampiasa ny teny anglisy any Kanada. Dia misy an'ilay fikambanana zay zany antsoina hoe vondron'ny anjerimanontolo rehetra any Kanada, Université Canada. Dia ao amin'io lisitra io zany, ao amin'ny roa io dia manome ny lisitry ny anjerimanontolo rehetrarehetra izay mampiasa izay misy any Kanada, ary mahatsara n'ilay roa antsoina hoe Université Canada io, tonga dia izay fotsiny izy Université Canada UNIVCAN teboka CA, UNIVCAN UNIVCAN teboka CA. Ao zany misy ny fikambanan'ny anjerimanontolo rehetrarehetra ao Kanada, dia ao zany ny ahitanao ny lisitry ny ireo le anjerimanontolo mandeha isaky ny faritany, isaky ny faritany. Misy any ao Alberta ohatra dia misy université 8 mpikambana amin'ilay Université Canada. Misy koa ilay any amin'ilay Colombie-Britannique dia ahitantsika anjerimanontolo isa, roa, telo, efatra, dimy, enina, fito, 410. Dia misy indray zany amin'ilay antsoindreo Manitoba dia ahitana anjerimanontolo 4. Ka izay mpikambana ao amin'ilay Université Canada zany no ahitanao ilay lisitra. Dia rehefa jerenao tsirairay zany, idiranao zany ilay ilay lisitra io, dia eo no mifidy hoe aiza no hianatra. Dia ao koa zany ny hifidiananao zany ilay hijerenao ilay lalam-piofanana tianao zany. Dia rehefa tafiditra amin'ny lalam-piofanana tianao ao anao, dia eo amin'izay anao zany no mijery hoe ireto zany ilay ato ilay filera hitako ato ilay lalam-piofanana tiako atao, dia manamora kokoa zany ny fianaranao, fitadiavanao, ny firosoana amin'ilay fitadiavana toerana ianarana sy ny fitadiavana vatsim-pianarana izay. Rehefa hitanao zany ilay lalam-piofanana ao amin'ilay anjerimanontolo, averiko dingana voalohany mamantatra ny lalam-piofanana tiana atao, dingana faharoa mijery ilay anjerimanontolo tiana ianarana. Dia io zany efa misy lisitra zany napetratsika ao amin'ilay Sarahay Maso. Rehefa hitanao zany ilay anjerimanontolo, tadiavinao amin'izay indray ilay lalam-piofanana. Dia rehefa hitanao indray zany ilay lalam-piofanana, dia vakio tsara io lalam-piofanana io hoe manome vatsim-pianarana ve izy eo na tsia. Raha manome izy dia ohatrinona ny omeny, dia ampihany ny fianaranao ve izay sa tsia. Dia azonao atao ihany koa ny manoratra mivantana any amin'ilay tompony andraikitra lalam-piofanana manontany ny fisian'ilay vatsim-pianarana na tsia sy ny fomba azahoana azy ihany koa. Averiko fantatra zany zao ilay anjerimanontolo, tadiavina amin'izay zany zao ilay lalam-piofanana, hita ny roa misy ny lalam-piofanana, vakiana amin'izay ny antsipiriano voalaza ao, dia tadiavina raha misy fanazavana momba ny vatsim-pianarana ao. Raha misy ohatrinona ny omeny, raha tsisy dia anontaniana andefasana email akaritra zareo hoe misy vatsim-pianarana ve ato aminareo, dia raha misy ohatrinona ahoana ny fomba azahoana azy. Raha tsisy indray sy na misy indray dia dingana manaraka, na misy na tsisy dingana manaraka dia izao: ilay tranokala amin'ny anjerimanontolo mihitsy no jerentsika, dia ao isika no manao fikarohana, soratantsika hoe bourse étudiants internationaux. Misy amin'ilay fikarohana ery ambony rizo matetika misy azy amin'ny sisiny ankavanana. Dia soratanao ao zany izay, rehefa soratanao izay dia mivoaka ny lisitra, dia tokony hipoitra avy amin'io lisitra io ny lisitry ny vatsim-pianarana izay omeny ho an'ny mpianatra vahiny. Dia rehefa hitanao amin'izay dia vakianao tsirairay, ahitanao hoe mety misy azo angatahana ve, dia rehefa kaotiana ilay izy atambatambatra dia hoe ampy antoana amin'ny fianarako ve sa tsia. Raha ampy arahaba soa arahaba tsara, raha tsy ampy dia izao tsy mbola tapitra ny dingana ataon'izay. Rehefa tsy ampy manoratra indray tsika any amin'ilay
amin'ilay tompony andraikitra ilay lalam-piofanana dia manontany misy vatsim-pianarana na tsisy, ary raha misy dia ahoana ny fomba azahoantsika azy. Ohatra zany ny ohatra omena zany zao eto dia Université de Montréal. Amin'io Université de Montréal io zany efa napetraka ao zany ny roy azahoana an'ilay ahitanareo idiranao amin'ny Université de Montréal. Dia misy lalam-piofanana miisa 900 ao aminy, lalam-piofanana miisa 900. Za moa zany tsy ty le fanazavana ty tsy nifidy lalam-piofanana ifidiananareo ahako zany, tsy nijery an'izay ahako satria ohatra nataoko avy hatrany tonga dia nitady fotsiny aho hoe misy vatsim-pianarana avy eo sa tsisy. Dia nampidiriko ary amin'ilay fitadiavana fametrahana fanontaniana dia nisoratako hoe bourse pour étudiants internationaux. Dia io fa mivoaka io zany le lisitra, misy zany eo lazaina hoe programme de bourse disponible, programme de bourse d'excellence pour étudiants étrangers, PBEEE. Io zany ho an'ireo izay mianatra momba ny zavaboary sy teknôlôjia. Dia misy vatsim-pianarana ao. Io dia entonotrareo tanteraka amin'ny fianaranao zany, fa miovaova isan-taona zany karazana vatsim-pianarana omeny amin'io. Dia misy indray bourse d'excellence des études supérieures et post-doctorales, ho an'ny olona zany izay manao maîtrise sy doctorat, misy io entoana tanteraka ny fianarana. Misy indray ilay bourse d'exemption de droit de scolarité supplémentaire. Io zany dia ho an'ny mpianatra izay ho an'izay mahazo an'io vatsim-pianarana io dia tsy mandoa izy saram-pianarana. Io dia manomboka hatrany amin'ny licence zany io. Dia misy indray ilay bourse d'études doctorales de l'Université de Montréal en partenariat avec les universités chinoises. Io indray zao dia natao an-dry zareo sinoa indray io vatsim-pianarana io zany fa tsy mahakasika antsika. Dia misy roa indray nefany vatsim-pianarana amin'ny teny anglisy. Tsy hoe mianatra amin'ny teny anglisy fa le lisitra mihitsy amin'ny teny anglisy. Iny zany zao dia hitako zany fa amin'ny Québec io zany dia misy vatsim-pianarana maro. Dia io ihany koa izy dia mbola milaza hoe roy manokana fanampina vatsim-pianarana ho an'ny mpianatra vahiny. Jerenao daholo zany ireo rehetrarehetra eo dia eo zany ianao no manao ny kajy. Mbola manao ny kajy zany ianao ahafantaranao hoe ohatrinona no azoko raha ohatra ka hianatra amin'ny Université Montréal ahako, Université de Montréal. Dia atambatra iny dia iny amin'izay zany andraisako fanapahan-kevitra hoe hiditra hangataka amin'izay ahako. Izay zany ilay tiana arahana. Voalohany aloha zany fantarina ny lalam-piofanana. Fantatra ny lalam-piofanana, tadiavina ny anjerimanontolo. Hita ny anjerimanontolo, tadiavina ao anatin'ilay anjerimanontolo amin'izay ny lalam-piofanana. Hita ny lalam-piofanana, zavatra roa no atao. Voalohany, tadiavina vakiana zany ny pejin'ny lalam-piofanana, hijerena raha manome vatsim-pianarana izy na tsia. Raha manome izy dia atao ny kajy, raha tsy manome izy dia manoratra any hoe misy vatsim-pianarana ve nareo, izaho mpianatra avy aty Madagasikara, tsy miteny mihitsy hoe tsisy vola, tsy izay, fa hoe mba ahafahako mahomby kokoa amin'ny fianarana ary ny tenako efa nahavita nefa niezaka mafy mihitsy tonga amin'ity ambaratonga sehatra iray ity dia manontany raha misy vatsim-pianarana manokana ho an'ny mpianatra vahiny. Dia miankina amin'izay valiteniny eo zany no hanohizana na tsy hanohizana. Fa na misy na tsisy ny lazainy dia tadiavinao indray eo amin'ilay pejin'ny anjerimanontolo, ao mihitsy ianao tonga dia mitady mivantana hoe vatsim-pianarana ho an'ny mpianatra vahiny, dia misy lisitra be dia be mivoaka eo, dia iny indray zany no tsimponina tsirairay. Ny zavatra misy zany dia izao. Hitanao eo fa ny fitakiana ny zavatra takian'ilay anjerimanontolo alohan'ny ahafahanao mangataka ilay vatsim-pianarana dia izao: tsy maintsy ianao zany aloha voaray hianatra ao amin'ilay anjerimanontolo, tsy maintsy voaray hianatra ao amin'ilay anjerimanontolo zany ianao, izany hoe mangataka hianatra ao zany ianao. Ka ny antony mahatonga antsika mijery na misy vatsim-pianarana tsisy vatsim-pianarana dia tsotra be. Mandoha vola ny mangataka hianatra amin'ilay anjerimanontolo. Misy saran'ilay fikirakirana ny foto-taratasy fisoratana anarana. Ka raha andoha vola dia aleo zany aloha fantarina hoe misy vatsim-pianarana tsisy vatsim-pianarana, zay vao miditra mandoha vola izy hangataka hianatra ao. Satria raha hita fa tsisy vatsim-pianarana
aza mandany vola mangataka hianatra ao fa lafo be ny fisoratana anarana any amin'ny anjerimanontolo. Ilay fangatana hianatra fotsiny io lazaiko io lafo be io, fa aleo zany fantarina aloha na misy vatsim-pianarana na tsia. Nisy taminareo nametraka fanontaniana tamiko hoe ka zay zany ny dokotera mahita an'ilay vatsim-pianarana, fa rehefa hisoratra anarana zay dia mbola takiny indray hoe manana vola mila asehonao indray zany ny fananana vola hiantoana ny fianaranao. Ka zay le zava-misy any amin'ny fianarana any Kanada. Tsy maintsy ianao zany mampiseho manana porofo fa afaka hiantoka ny fianaranao ianao. Dia izay no mahatonga antsika mitady aloha hoe misy vatsim-pianarana ve ao sa tsisy. Satria raha tsy misy ao zany ka ianao nefa tsy manam-bola dia tsisy antony handaniana andro amin'izay. Fa raha misy ao zany, tsisy antony handaniana andro vakiana loharary handao amin'ilay izy satria ianao tsisy vola. Fa raha misy vatsim-pianarana ao zany dia ny zavatra atao dia dinihana tsara raha vatsim-pianarana feno ilay izy. Satria raha vatsim-pianarana feno zany ilay izy dia matetika ny vatsim-pianarana feno dia miainga hatrany amin'ny hoe fananana mpianatra vola na tsy fananana mpianatra vola. Ka rehefa hanao ny fangatana zany dia manoratra mivantana ny tompon'andraikitra dia milaza hoe izaho dia tsy manana ny vola ilaina fa kosa hiantehitra ny vatsim-pianarana. Dia ahoana ny fomba hanaovako n'ilay fangatahana? Satria misy zany vatsim-pianarana matetika lazaiko zany hatrany amin'ny 10 isan-jara izay omeny ny anjerimanontolo dia natao vatsim-pianarana miainga amin'ny fananana na tsy fananam-bola. Ka isika zany raha tsisy ny enti-manana dia izay no atao, manoratra mivantana any amin'ilay anjerimanontolo rehefa fantatsika zany fa tsy maintsy mamoaka taratasy isika milaza fa ho anam-bola nefa tsika tsy manana dia manazava ny mombantsika amin'izareo dia avela izy teny hoe afaka mangataka ianao na tsy afaka mangataka. Ny tanjona zany dia mba tsy handaniana vola sy tsy handaniana fotoana amin'ny zavatra izay tsy mila atao. Satria raha tsy mila atao ilay izy tsisy antony hakarakara-doha amin'iny na handeha handany antsika fotoana amin'iny fa miandry isika ny valinteniny izay omeny zareo. Raha miteny izy hoe alefaso foana ny fangatana dia alefa. Raha miteny izy hoe tsy afaka ny mangataka mihitsy ianao raha tsy manome porofo milaza fa manam-bola dia hainao ary raha tsisy dia tady an-tany hafa koa. Maro ny anjerimanontolo misy manome vatsim-pianarana dia mitady hafa koa. Zay ny antony mba hahatonga antsika tsy ho lany vola sy tsy ho lany fotoana. Ireo dingana roa ireo ihany zany no nofidiako ataontsika anio satria be dia be izay resaka natao izay fa dia ny manaraka indray zany rahampitso indray isika zany no mijery ny dingana manaraka fa dia izay zany aloha no masaka azona tolotra androany dingana voalohany sy faharoa amin'ny fomba fianarana any Kanada. Ny ohatra izay nomeko teo dia ny ohatra ny Université de Montréal, azonareo jerena avy hatrany izay fa misy vatsim-pianarana tokoa atolony ary misy maro izy ao dia azonareo atao mijery avy hatrany ny Université de Montréal dia jereo na misy mahafeno ny fepetra ilainareo na tsy mahafeno dia tsara ao manao fampiarana azy satria mbola vao manitra be ilay fanofanana ilay resaka dia mbola tadidy. Raha misy moa zany hoe nojerenay tao fa tsy misy na hoe nojerenay fa zao ary ny fanontanianay alefaso ilay izy dia hoezahantsika ho valiana avy hatrany amin'ny fandarana amin'ny talata satria mitohy zany amin'ny talata indray tsika zany manohy ny dingana manaraka amin'ny fomba dingana rana raha hianatra any Kanada. Jereo ilay Université de Montréal raha misy ao na tsisy ao mifanaraka amin'ny lalam-piofanana, raha misy fanontaniana alefaso avy hatrany dia hoezahantsika valiana amin'ny fandarana ataontsika amin'ny talata. Izay ary zany ny androany fa dia misaotra antsika rehetra naharaka hatramin'ny farany. Ny fomba ifandraisantsika dia amin'ny Zarahy Mahasoa vondrona Facebook izy io, Zarahy Mahasoa. Ao ianareo no miditra mangataka namana raha te hifandray amiko satria ny kaonty Facebook manokana dia tsy afaka mandray namana intsony fa efa feno ny isa izay avelan'ny Facebook ahazoana namana fa any amin'ilay vondrona zany no tsisy fepetra ny isa zany tsy voafetra. Any zany ianareo no miditra dia ao zany isika no mifandray. Izay ary tompolasy tompovavy ny fandarana androany fa dia samy tain'Andriamanitra avokoa isika rehetra. Mankasitraka anareo izay avy amin'ny hetsika asa ho an'i Madagasikara
ny tenako Dr Jean-Luc Ravalorisy izay nanolotra ny fandaharana ary koa misaotra indrindra ho an'ny AZ radio television izay miara-miasa amintsika amin'ny fanatanterahana an'ity fandaharana ity, akasitra anatrany teknisiana mampita ny feo. Samy Tain'Andriamanitra Dorisika Menakavy amin'ny manaraka amin'ny talata indray ary tompoko. Raso indrindra.